ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirava tsika revako malala traty anakamisy voalohany volana aprily ity dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika mianakavy hatrany. Ny mofinaina voalahatra ao antsika ny revako dia ny Matteo toko 4:20. Matteo toko 4:20 ny andiny 4:30 ka hatramin'ny andiny 4:40. Tantara an'i Jesosy tao Getsemane. Matteo toko 4:20 andiny 4:30 ka hatramin'ny andiny 4:40 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga teo amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane. Ary hoisy tamin'ny mpianany: mipetraha eto aloha ianareo raha mbola makeroa hivavaka. Ary nitondra ny Petera mba amin'izy ireo lahy zanaky Zebedeo izy dia nalahelo am-posy ory indrindra dia hoisy taminy: fahadira lovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty, mitoery eto ka miarahamy ory amiko. Ary noho nindroso kelikely Jesosy dia niankohoka ka nivavaka hoe: raiko, raha azo atao dia aoka hisorona amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anino atao fa ny anao. Ary nakeo amin'ny mpianatra Jesosy ka nahita azy natory dia hoisy tamin'ny Petera: hay, tsy mahazaka ny miaritoy amiko na dia ora iray ihany azy ianareo, miarita toroka mivavay ianareo, mba tsy hidikanareo amin'ny fankapanahy, mety ihany ny fanahy ny nofony tsy manan-kery. Dia nandefa ndroa indray Jesosy ka nivavaka hoe: raiko, raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy osotriko dia aoka ny sitraponao no atao. Ary noho tonga izy dia nahita azy natory indray dia efa nilondolondo ny masony. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray dia nivavaka fanontelo ka nanao izany teny izany ihany. Dia nankeo amin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe: matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo, indro efa akaiky ny ora, ary ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro fa efa akaiky ilay mamadika. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revako malala vanim-potoana sarotra teo amin'ny fiainan'i Jesosy ity tantaraina eto amin'ity Matteo toko 4:20 ity. Jesosy izay hiatrika ny faraparan'ny herinandro, faraparan'ny fiainana ety amin'izao tontolo izao mihitsy, satria efa tazany ny fotoana hiatrehiny ilay fangiry firiana faratapony. Dia ny filazany azy manao hoe: fadiran'ovana ny fanahiko toy ny efa ho faty. Izay manaitra antsika revako malala dia maha olombelona an' Jesosy sy ny maha-Andriamanitra azy. Eto amin'ity Matteo toko 4:20 ity, ny maha olombelona azy dia izy mahatsiaro fangiry firiana, izy andairany fangiry firiana, izy andairany zavatsarotra la mety lalovany olombelona rehetra, fadiran'ovana ny fanahiko, oro ny fanahiko. Nefa koa hita miariary eto amin'ity Matteo toko 4:20 ity maha-Andriamanitra azy, ny fanana ny fankatoavana an'Andriamanitra, ny fanana ny risipo hiatrika sy ny fanana ny toetra izay maha-Andriamanitra azy, ny fanana ny fifikirana sy fotoana ahafahana mampahery amin'ny fotoana rehetra. Miariariny ilay zanak'Andriamanitra, toetra ny mahazanak'Andriamanitra. Dia ndeha revako malala mpanjintsika amin'ity Matteo toko 4:20 ity manao an'izao mofinaina izao, ny hoe manahoana ka ny toe-panahy tokony ho ananantsika ry havako raha miatrika ny zavatsarotra isika. Manahoana indray ny toe-panahy tiany Matteo ho tsaintsika raha toa ka
todo zavatsarotra tahako zao lalovan'i Jesosy zao isika. Ny voalohany indrindra dia izao ny fifampizarana. Rehefa tazan'i Jesosy raha fa manakaiky ilay fotoana, manakaiky ny fahafatesany, manakaiky ny ikapohana azy, dia nitokana ny vavaka izy ary niantso mpianatra. Filazany azy moa dia mpianatra vitsivitsy, Petera sy izy roa laza anaky Zebedio, Jakoba sy John io. Dia reo no entiny nanatrika nahita ny fangiry fire, ho vavolombelo ny fangiry fire. Tsy vavolombelona fivavolombelona fa ny fampizarany mihitsy, ny teniny manao hoe oro loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty, nalahelo miposo ory indrindra, ho ny filazan'ny Matio azy, ny fampizarany tamin'reto mpianana reto. Anankiray rehefa malala fiatrehin'ny olona na ampianarin'ny Matio antsika ny hoe zava-dehibe ny fifampizarana ao anatin'ny zavatsarotra. Ny fifampizarana amina olona akaiky ny fonao, fifampizarana amina olona izay fantatrao fa mahatoky, fantatrao fa olona mahatoky ary fantatrao fa afaka iva afaka ho anao. Zany fifampizarana zany no tiany Matio ao an-tsaintsika hoe zava-dehibe ny fananantsika toe-posy toe-panahy manana zany finiavana ifampizary zany. Fa ny faharoa izay tokony ananantsika izy manao hoe rehefa tody zavatsarotra ianao dia mifidiana olona ifampizaranao. Jesosy aza nanao an'izany. Jesosy aza zanak'Andriamanitra. Jesosy ary mampianatra antsika eto. Io dia ny toro malagasy ary moa natakatra an'io ny hoe ny entan-jaray mora zaka. Ary rehefa tsy zarainao amin'ny kavana dia zakanao ihany izy zany. Fa mifidiana fotsiny, havana, ahafahanao mifampizara azy, na namana, mpiarabelona. Fa ny faharoa dia izao, ny zavatsarotra lalovana dia tsy hoe zaraina ihany fa hoentina amin'Andriamanitra. Dia mivavaka Jesosy. Rehefa tody zavatsarotra dia zava-dehibe ny fifampizarana sy ny fiarahana mivavaka. Ny tokana ny vavaka, Jesosy sy ny mpianatra. Hoentiny eo amin'Andriamanitra ny zavatsarotra. Ny olona fantatrao fa azonao amborahana ny zava-mavesatra ilay afaka dia ny olona fantatrao fa hivavaka ao anao. Tsy hoe olona fantatrao fa tsy hivavaka ao anao fa fantatrao mety ho aso tsy fantatro, tsy mety ho ataony indray aza. Fa ny olona hifampizaranao dia olona fantatrao fa afaka hifampizara aminao, afaka hiombona aminao, afaka hitondra ny mavesatra miaraka aminao. Dia eto ary dia ny mpianatra nofidiany Jesosy, Petera sy izy roa Jakoba sy John dia nofidiny hiara-mivavaka aminy. Ny fitokanam-bavaka rehefa malala na ny fifampizarana am-bavaka tsy hoe ny fifampizarana mavesatra ihany fa ny fifampizarana mavesatra tokony hiafara na hitohy amin'ny fiarahana mivavaka. Dia noentiny Jesosy teo amin'ny ray ara, teo amin'Andriamanitra ny zava-mavesatra. Raikeo, isory amiko ty kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny anao. Zava-dehibe rehavako ny vavaka. Ny vavaka dia tsy hoe firesahana amin'Andriamanitra ihany, fa ny vavaka dia famindrana ilay zava-mavesatra eo aminao ho eo amin'Andriamanitra. Ny vavaka dia faneken'Andriamanitra. Tsy hoe hiaino anao ihany, fa andray izay mavesatra eo aminao izay. Amin'ny alalan'ny vavaka satria izay teny, tsy hoe mamboraka, fa tena mamindra ilay entana mihitsy eo amin'Andriamanitra. Ary jereo tsara, fa rehefa avy nivavaka Jesosy, dia navitrika izy. Tsy ilay valin'ilay vavaka azo teo ny eo na tsy azo teo ny eo ny zava-dehibe, fa izy tafaresaka tamin'Andriamanitra. Izy afaka namindra
lay olana tamin'Andriamanitra. Ary izay toe-panazy ary afaka malala tokony ho anana ny mpino. Rehefa avy mivavaka ianao, rehefa avy mimbombavaka ianao, maivana tsy hoe satria nisy ny ainy izay eo, fa maivana satria nametraka izany teo am-pelatanan'Andriamanitra. Afaka malala betsaka ny mety ho zavatsarotra lalovantsika tahaka izao ainatsika ankehitriny izao, dia mampahery anao ary ny fiaraha-mivavaka, zay fanasitranana, fitondrana ny zavatra rehetra eo amin'Andriamanitra, zay zavatra manasitrana antsika. Fa miariary koa nefa rehefa ko malala amin'ity toko eto am-pelatanantsika ity, ny maha-olombelona ireto nofidiny Jesosy. Jesosy ampianatsika hoe rehefa tody zavatsarotra nareo dia mivavaka ary mahareta amin'ny fivavahana. Mahareta. Diny firaika amby efapolo, mivavaha mafy. Rehefa tody zavatsarotra dia mahareta amin'ny fivavahana. Fa hita miariareto ny maha-olombelona atsika. Voalohany dia izao, tsy mahatoky isika. Jesosy nifidy mpianatra telo mirahalahy mba ifampisarany, mba ifampitondrana izay mavesatra. Saingy indrisy fa tsy nahatoky ny mpianatra, natory izy. Namelany Jesosy ho irery izy. Namelany Jesosy ho tao anatin'ny sarotra izany mirery izy. Tsy nahatoky izy. Natory izy. Afaka malala ndrandray isika amin'ny namantsika tsy mahatoky. Ndray isika amin'ny raha namantsika ny mavesatra isika, dia ndrandray tsika variana. Tsy takatritsika akory ary le olona ndrandray. Ndrandray namantsika mba mitantara ny mavesatra, dia ndrandray miaino miaino isika, dia restory. Hoe restory dia variana, tsy mahatadidy n'ilay anton'ilay olona akory, tsy mahatsiaro n'ilay olona akory aza. Afaka malala, eto ary rany Jesosy dia mampianatra antsika hatoky. Hanana toetra mahatoky. Rehefa mba injao misy olona mamboraka amintsika, injao rehefa misy olona te hizara ny mavesatra amintsika, dia izao manana fotoana. Aza variana. Meteza hitondry zany mavesatra zany miaraka aminy ao amin'i Jesosy. Fa tsy restory tahaka ny Petera. Izay mpianatra mahatoky rehetra tamin'ny apôstôly angeny mety ny Jesosy, nefa indrisy fa restory izy. Rehefa malala ny fahatelo izay hitantsika hotsika manao hoe restory ny mpianatra. Fa ny zavatra fahatelo ampianariny Matteo rehefa malala eto dia izao koa, tsy hoe namboraka fianamboraka Jesosy ny mavesatra ka tsy zakany reto mpianatra reto zany na tsy azo ny jory asa, dia natory izy. Vao niataka kely tamin'i Jesosy dia natory izy. Fa ny zavatra manaraka rehefa malala dia izao, rehefa avy nivavaka Jesosy, tsisy ny azo ny aderana afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Mba nifidy olona izy, saingy indrisy reto mpianatra nofidiny, tsy nahatakatra akory ilay olana, natory. Londolondo ny toromaso. Dia izao ry havako malala no nitranga. Jesosy malemy fanahy. Mahafantatra ny fahalementsika hoe marefo isika. Dia amin'ny andininy sasany ary moa dia tenenin'ny tompo mihitsy manao hoe ny fanahy mety ihany fa ny nofony malemy. Dia ito Jesosy teny tamin'ny mpianatra nanao hoe eny ary matory ankehitriny. Fantatro fa vizaka ianareo. Fantatro fa sasatra. Fantatro fa tsy azonareo akory araka izy zavatra resahako aminareo e. Fa zao tsy manome tsiny Jesosy eto. Hoe nareo koa mba be torimaso, nareo koa mba tsy azo iankinana, nareo koa toa tsy azo ianterana, za mba mitondra ny mavesatra aminareo, za mba nitondra zay rehetra manahirana taminareo, anarany fotsiny tsika mimpinamana. Tsy nandatsy Jesosy. Fa ho Jesosy hoe ndry matory ary. Zay fahalemem-panahin'i Jesosy ry havana, zay maha Andriamanitra azy. Mangoraka atsika.
ao anatin'ny tsy fahazahotsika kory arany fiplanin'andriamanitra. Betsaka giny planin'andriamanitra tsy azotsika kory ary de indray matory sika mandeha ho azy. Tsy azotsika korina ny famangin'andriamanitra, tsy azotsika korina ny fahasoavan'andriamanitra, tsy azotsika korina ny fifidianan'i Jesosy aza. Hoe inona moa ny antony antsony a? Matory. Zavako malala ny tompo mamela antsika hiala sasatra. Inona ary tsika ny toe-panahy? Ny toe-panahy tokony antsika zavako malala de zao ny fiambenana, ny fifikirana amin'ny vavaka, fifikirana amin'ny finoana, fifikirana ho mahatoky ao amin'i Jesosy. Tsy zay rehetra angatahantsika amin'Andriamanitra akory de azotsika. Tsy zay rehetra iritsika amin'Andriamanitra akory de azotsika amin'ny fotoana eo. Tsy zay rehetra iritatsika akory de mety amin'ny fotoana angatahantsika azy. Jesosy eto nangataka hoe sory amiko ty kapoky ty, fa ny tompo nitondra azy tamin'ny lalana hafa, nampahery azy. Evako malala, mampahery anao ara. Andriamanitra ny amaly vavaka anao, Andriamanitra tsy ahafoina saraka anao, ary ao anatin'ny zavatsarotra ianao de matoky. Fa miainy vavaka ny tompo. Hoy izy aminao manao hoe mivavà, aza mitsahatra, miareta tory, mba tsy ho resy ny fizaham-toetra, tsy ho resy ny fakapanahy. Ivavaka sika. Tompo misoranao zay fa omenao fahafahana matakatra ny sitraponao. Matakatra fa rehefa anatin'ny zavatsarotra izay de ny namanay, ny mpiara-mivavaka aminay, ny fianakavianay de andry azonay ankinana ifampisaranay mavesatra. Andry azonay ankinana ho mpiara-mivavaka. Andry azonay ankinana raha teo koa ho fianteherana ao anatin'ny sarotra. Tompo mampianarana impino mba ho toetra tahaka izany no ifaneraseranay amin'ny namanay, ho mahatoky zahay, manaiky hiainy fahoriany sy ny zava-manahirana azy, ary manaiky hitondra rehetra mavesatra ireny eo aminao. Mivavaka izay Jesosy, ampahery izahay, ataovy matoky anao, ataovy mahay mitondra ny entanay mavesatra eo aminao, ary indrindra ataovy mahay manaiky fa fantatrao ny mahasoanay. Manoloana ny zavatra lalovana isan'andro Tompo, dia azavelanao nondolondo ny torimaso no mibahana anay, fa ny fahatserovana fa mila mitolona ambavaka izahay, mila mandresy ny torimaso izahay ka tsy hovariana fa miazakazaka makao Getsemane nitondra ny mavesatra eo aminao. Saotra Tompo fa mahatoky anao, de mivavaka izay ho andro tsy salama sy trano Jesosy, an'ireo marary, ho an'ireo mananady am-panahy, ho an'ireo sahirana, jerevo ny famindramponao, ampahirezo ny fiangonanao, jereo ny tanindrazanay, jereo ny tokantrano tsirairay avy Jesosy. Misaotra ny an'ity fotoana omenao anay ity, ahafahanay mahatsiaro fa fitiavana ianao, ary no entinao ny aretinay, ny fahorianay, na hafadirana anao no nahasambatra anay. Misaotra Jesosy. Amen.